Tonga soa indray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto mifahita lavitry ny MBS anterina ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka izany ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha-mpanorona ny antoko-tiako Madagasikara sy ny filoha nasionaly ny fiangonana loteranina malagasy ary ireo mpino loteranina tao Betany nandritra ny fandalovan'ny rodiben'ny mpanangana tao Toliary. Miantso ny mpino loterana rehetra mba hamita ny adidiny sy safidy ny filohan'ny FLM nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ankoatr'izay dia nitsodrano ireo kandida atolotry ny antoko team K25 ihany koa ny pastora David Rakotonirina. Germaine Menjanary sy Manorandriamalala mitatitra ny nandritra ny fandalovan'ny rodiben'ny mpanangana izay notarin'ny filoha-mpanorona ny antoko-tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana tao an-tampon-tanàna ny Toliara dia nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoha nasionaly ny fiangonana loteranina malagasy na ny FLM ny pastora David Rakotonirina tao amin'ny fiangonana loteranina Betany. Nisy ihany koa ny fampafantarana ireo kandida ho solombavam-bahoaka izay atolotry ny team K25 ao amin'ity distrika ity nandritry ny fihaonana tamin'ireo mpino loteranina ao an-toerana. Ankoatry ny fampafantarana izay dia nisy ihany koa ny fanakaloza-kevitra teo amin'ny rontonta nandritra ity fotoana ity. Ny vina ampiarahamina ataontsika hoe tena nasoa ny vahoaka voalohany indrindra isika pray congregation isika pray finoana atao protestant isika pray finoana atao kristiana olona afaka hijoro amin'ny fahamarinana manana fahasahina ilaza ny zavatra maro ary manaraka zany tsy manana zavatra akoatra izay mahasoa namana tsy tombotsoana ary olona tsy miovaova hevitra zany fa tena mijoro tokoa. Nanamafy kosa ny filohan'ny fiangonana loteranina malagasy ny pastora Rakotonirina David fa ilaina ny fanefan'ny kristiana loteranina ny adidiny, izany hoe ilaina ny fazotony ny mpino loteranina ifidy ny fafito amby roapolo ny volana May izao, raha eo ihany koa ny fahaizana misafidy tsara satria isolo ny vavan'ny vahoaka sy andrafitra lalàna eto amin'ny firenena no andraikitra ireo ho fidiana ireo. Haofanareo kristiana loteranina ho tonga tena tongavanareo ary haofanareo hahay mifidy. Zao tsy raha mahazo manao propagandy fa afaka miantso ny olona ifidy ary afaka miantso ny olona hahay mifidy. Makasitaka ny mety rahery soa fa izy ihany ny fiantsoantso. Mety anao manao ny tiasako ty ary efa niteny président wala nandresitsika tany amin'ny tribonaly fa nahay paikado izy mety rahery soa. Tsy mijanona ao Toliara moa ny dian'ny rodoben'ny mpanangana fa mbola betsaka ireo faritra sy ny toerana izay hotetezina ary ifanakaloza-kevitra mandritra ny fotoana ny fampeleza-kevitra raha ny fanazavana. Fa ny tena zava-dehibe dia nahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ara-panataka itony ireo kandida ireo. Fa io mpanatateraka amin'ny daty androany izay andro maneran-tany sy hanamarihana ny fety miasa isika amin'ireto vaovao manaraka ireto. Anisan'ny nankalaza izany ny syndikan'ny mpiasa teto Madagasikara. Nisaraka izany mofo ny filaharam-be nataon'ireo syndika ireo androany hitakina ny zo fototry ny mpiasa dia ny ampiakarana ny karama farany ambany sy ny fiahinany sosialy ny mpiasa. Tatitra ny andindin'izay Jessica Miray teo amin'ny Erzora Zonarfondy. Firenena anisan'ny tsy mbola manaja ny zon'ny mpiasa raha ny eto amintsika manokana. Raha tsy resaka fa sy ny karama farany ambany sy ny fiahinany sosialy ny mpiasa na izany eo amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana na tsy. Anamafisana ny fitakiana araka izany ary koa fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fety ny asa dia nisy androany ny filaharam-be niainga teo Mahamasina ny azo an'Ambojatovo nataon'ireo mivondrana ao anatin'ny syndikan'ny mpiasa eto Madagasikara. Fitakiana anisan'ny dradradradrain'ireto syndikan'ny mpiasa ireto hatramin'izay ny ampiakarana ny karama farany ambany, ny ampitoviana ny mari-karama na ny grille indiciaire ary ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Loha hevitra amin'ity dia le hoe vina syndikaly tombotsoa ny Madagasikara satria amin'ity taon'ity no manomboka ny fampiarana n'ilay vina syndikaly 7 sy 4 efatra 7 sy 4 dia zay mahatonga hoe miavaka zany satria ity no hanomboka le izy dia le teboka telo ireo no maika indrindra ny karama farany ambany ny fampitoviana mari-karama ny
ampiasa-panjakana fehina ara-tsosialy ny mpiasa rehetra tsy akanavaka indrindra ny sehatra tsy miakina ary ny indrindraindrindra reo mpiasa miay tena secteur informel ary ny farany ny mikasika ny mpiasa izay mpanjakana mbola tsy raikitra mampidirina mpiasa-panjakana raikitra sy ny mpiasan'ny komina. Tsara ny mampahafantatra fa syndika ny mpiasa avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny avy amin'ireo secteur informel fa nisy ihany koa ny avy any amin'ny faritra no nanao ny hetsika androany. Tsara ihany koa ny manamarika fa manomboka amin'ity voalohany volana Mey ity ny fampiarana ilay vina syndikaly ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Fanadrindra ity hetsika fanamariana ny fetin'ny asa androany ity dia nisy tamin'ireo sindika ny mpiasa ihany koa no naneho ny fitarainany amin'ny tsindry azo lena mianjady amin'izy ireo any amin'ny toeram-piasana. Isan'izany ireo mpiasa noroana tao amin'ny Aino Manjery-Panjakana. Mitatitra izay adrany sy Jessica Miray sy Erzora Zonarfony. Toy n'ilay fampiantona mpiasa tao amin'ny Aino Manjery-Panjakana no ilay resaka nandritra ny asa tana maro teny mahitsy dia naneho ny fitarainany ireo mpiasa ireo tamin'ity androany ity satria tsy ara-drarany hoy izy ireo ny fandroana ireo mpiasa 40 izay tsara ny manamarika fa nisy tamin'izy ireo ny vehivavy bevoka. Nanao le asa izy hoany hoe aho teo dia niditra tamin'ny toerana anankiray izay nilazain'zareo hoe bara le izy. Izay moa ny zavatra misy tany mahitsy le toerana hôpitaly mahitsy dia ny sakafo dia nitady sakafo maivana zany zareo satria tsy ampy le sakafo nomena ny asa mafy dia mafy. Zareo efa tamin'ny maraina be niainga tamin'ny 9 maraina niainga teo amin'ny biblioteka nasionale. Dikan'izany zany mety tsy ny sakafo maraina izy ny asa nataony nandoko trano izay tsy asa mihitsy zany. Dia rehefa hoe tao amin'ilay toerana anankiray zany zareo nisy tale anankiray tale any DSI nilaza hoe andao ny ekipa ny DSI rehetrarehetra hivoaka satria ireo no efa tao taloha. Dia rehefa nentiny voaka ireo olona ireo 10 minitra tao aorianan'izay tonga ramatoa minisitra miaraka amin'ny ekipany ny SG na tonga dia nakasary reto ankizy reto paralysé teo tsy nahetsika izy hoe inona ty nalaina sary ilay ankizy soraty eto daholo ny anaranareo. Mariana fa tsy ireo rery no tao anatin'io bara io bara moa no lazany zareo anaran'ilay izy fa nisy olona hafa tao betsaka zareo tao fa nitsopony tsirairay ireo ankizy ireo. Mariana fa ECD ho areo averikiany. Nanambara ihany koa ireo syndika ho an'ny asa antserasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ireo fa maro ny tsindry azo lena miatra amin'izy ireo eo anivon'ny toeram-piasana. Ny fomba nandroana andro zareo dia tsara talana tsy manaraka ny fepetra androana mpiasa satria tsy nomena fotoana izy ireo anazava hoe inona ny zavatra nitranga tao. Tsy nomena fotoana izy hoe mba niresaka tamin'ny zareo impiry ireo naka fotoana tamin'ny tompony andraikitra fa mitsatoka eo adiny iray adiny tapakandro. Misy tontolo ny andro amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 arivo tsy tonga ny andriamatoa ndray milaza andray anazy. Latsaka avy any amin'izay ny taratasy tamin'ny 23 sy 24 avril hoe abroger ny contrat nareo manomboka anio 1er mai anio. Sara ny manamarika fa mandritra ny 12 volana no contrat tokony asan'ireo mpiasa voaroka ireo ka tokony homena 3 volana farafahakeliny araka izany ny mpiasa iray raha horoahana. Mitaky ny amerenana ireo mpiasa tsy misy atakandro araka izany ireto syndika ireto ary ny tokony anajana ny zony mpiasa. Zay zany akoatra ny zavatra hafa isan-karazany zay zany tena matsiaro hoe tena voatsindry azo lena mihitsiny. Voatsindry azo lena mihitsiny zay eo amin'ny ministera satria voatsela koa zao nisy olona nahazo blâme napetaka teny amin'ny rindrina natao peta-drindrina le blâme nefa zany tena fady zany ny blâme zany tena confidentiel zany. Dia zany daholo ny zavatra mazay ka ny angatahanay dia mba hanovan'ireo mpitondra an'ireo fihetsika. Taratra ny tsy fanajana ny zony mpiasa eto Madagasikara avokoa ny tranga toy izao. Samy manana ny lalàny ary samy manapatra izay fahefana ananany. Vaovao mikasika izay fitakian'ny mpiasa izay hatrany dia miay afatra amin'izao fotoana izao ny mpiasa eo anivony ny antenimiran-dolona amin'ny filazan'ny fanjakana fahofoanana ity androm-panjakana ity. Mariana moa fa mpiasa mahery ny 900 no miasa ao amin'ny antenimiran-dolona fa tsy ireo lolona irery akory. Jessica Miray Erzora Zonarfony. Hatramin'izay nitantanany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana dia nilaza olana hatrany ity farany amin'ny tsy fahatanterahana ny vinanasy. Anisan'ny voalaza fa olana sy mandany vola izao ny antenimiran-dolona izay androm-panjakana ka hofoanana.
tsy loholo irery any anefa no miasa ao amin'ny antenimeran-doolona fa mpiasa maherin'ny eninjato no mampandeha ity androm-panjakana ity. Maneho ny aiaina araka izany izy ireo satria ho very asa. Miororo ny mpiasan'ny Sénat amin'izay fandaminana tokony atao na dia efa mivoaka raha moa reny fanarahan-dalàna tsy maintsy tokony apetraka eto amin'ny tany sy fireneny reny fa ohatra ny mba mampiororo ihany ny mandre amin'ny fitondrana amina resaka hoe fitsarana imasom-bahoaka safidy eo masom-bahoaka amin'ny hoe Sénat sa lalana Sénat sa université. Tiana hiatongavana no amin'izay fandaharana sy fanarahana lalàna eto amin'ny firenena dia aleo izotra amin'izay toerana sy ny fotoana mahamety azy ny raharaha fa mba tsy hidirany resaka hoe mampanahy ahy ho le filazana an'le hoe safidy na fitsaram-bahoaka angamba ny mety ilazana azy. Heverinay kosa fa mba tsarariny raha ohatra ka izay no hitondrana an'le raharaha zany amin'izao fotoana izao. Androm-panjakana anisan'ny mamolavola sy mandany lalàna toa ny antenimeram-pirenena ny antenimeran-doolona. Saingy misolotena ny lalàna avy any amin'ny vahoaka ny antenimeram-pirenena fa misolotena ireo faritra hitsinjaram-pahefana kosa ny antenimeran-doolona. Ao amin'ny antenimeran-doolona araka izany no laniana ny lalàna iray avy eny amin'ny antenimeram-pirenena. Raha tsy laniny anivon'ny Sénat ny lalàna iray dia miverina ny Tsimbazaza indray. Asan'ny olona ihany koa miandraikitra ny famatsiana arabola ny commune isaky ny district toy ny CLD na comité locaux de développement. Fa lafim-baovao mikasiany fifidianana kosa indray vonina tanteraka amin'ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra nomboka ny fahinana ny volana May izao ny candidat ho solombavam-bahoaka atolotry ny timaka 25 ao amin'ny boriboritany voalohany. Nambarany fa isan'ny tsapa tao anatin'ny fidinana ifotony izay nataony fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna misy eo anivon'ny fiarahamonina. Etsakilany ihany koa miasairana andro aman'alina ny vahoaka malagasy. Mitondra ny vaovao Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Nizotra antsaka sy andavany ny fanatanterana ny pré-campagne hoy ny candidat ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany izay atolotry ny timaka 25 ny maître Antra Razafimanantsoa. Nambarany fa naefa akaiky aza ny fotoana anomboa ny fampelezan-kevitra tena izy dia tsy mijanona ny fidinana ifotony izay atao amin'ny fampahafantarana ireo candidat amin'ny listra izay tarihiny. Isan'ny nanaovan'ny fanentanana manokana ny fotoana lehibe ho an'ireo candidat izay atolotry ny timaka 25 ny sabotsy ho avy izao eny Ambohijatovo nandritra ny fotoana izay ny fampiresahana tamin'ny androany ity. Nambarany fa isan'ny mamaika hoy izy ny fijerena ny sosialim-bahoaka eto amintsika. Ny rapiso marobe koa ny toerana mbola le atao boriboritany voalohany misy ny any faritra natao amin'ny faritra iva ity marobe fa misy ihany koa ny any faritra avo rehetrarehetra iny zany rapiso Zoma sabotsy zany araka efa fantatra dia efa fanentanana no atao ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina rehetra ary ho an'ireo izay tratra antso izay ohatran'ny mifantatritsika eo ny mahazatra nisy ny fotoana fitondranam-bavaka any sy fanomezana tsodrany ireo candidat tiako Madagasikara rehetra manera Madagasikara izay mbola afaka makaty an-toerana raha misabotsy zao manomboka ola maraina eo Ambohijatovo zany efa vita daholo ny alalana sy ny autorisation rehetra moa zany dia ho avy eo tokoa miaraka amin'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Flora Valomanana zany isika rehetra eo Ambohijatovo raha misabotsy zao anao fotoam-bavaka hitondrana am-bavaka manome tsodrano ihany koa ny filohan'ny antoko ny antoko politika tiako Madagasikara ho an'ireo candidat rehetra tiako Madagasikara manerana ny lotsaka-navaka. Betsaka ny zavatra tsapa eny anivon'ny fiarahamonina nandritra ny fotoana izay nanaovana ny pré-campagne izay sahirana ny vahoaka betsaka ny tsy ara-dalàna sy ny tsy fanaran-dalàna izay mitranga. Isan'ny olana goavana eto amintsika hoy ity candidat ity dia ny fanjakana izay tena tompony lalàna indray no mini mandika izany. Ny antony voalohany izay dia eo aloha zany moa zany ny loto izay ataon'ny olona fanaripako reny tatatra fandehanan'ny rano reny fa misy koa ny trano marobe izay miorina ambony kanala izay manesina ny lalana fa eo koa ny fanotorana ny tany eto Antananarivo renivohitra rehetra izay manohana ny rano tsy handeha intsony dia miverina ty amin'ny tanin'olona tsy nisy rano hatramin'izay lasa dibo-drano mandavataona. Zany zavatra zany andraikitra tanteraka ny fanjakana tsy vitan'ny commune intsony zany tsy ny commune rery no tompona andraikitra amin'ny fanotorana ny tany fa ny fanjakana mihitsy satria tena lasa
sa tena amin'ny akapobeny tena voatototra ny tany manodidina ny Tanarivo dia tavela ato ampovoany ato zany rehetra nireny olona nikendaina reny zany ny vahoaka ny Tanarivo amin'izao fotoana zao indrindrandrindra fa reo amin'ny faritra iva izay andalovan'ireny lakan-drano rehetra reny. Ankoatra ireo rehetra ireo hoy ity kandida ity dia tsy misy itarainana afa-tsy ny solombavambahoaka intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izany hoe lasa mandray ny asan'ny mpanatanteraka ny député targetra ny ametraka lalàna mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka izay mamaly ihany koa ny filan'ny vahoaka malagasy. Ankoatra izay ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka mba hipaka eny amin'ny vahoaka madinika eny fotony ny asa izay ho ataon'ny mpanatanteraka hoy ny kandida Hanitra Razafy Manantsoa. Fa isan'ny miteraka resabe ho an'ireo kandida mpifaninana ho solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Beloha-Morony Tsiribiana ny fanovan'ny lehiben'ny distrikany Sefokotany ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka izao. Nambaran'izy ireo moa fa misy ambatsika politika tanteraka ity fanovana Sefokotany ity. Angom-baovao ny Germain Menjanary sy Mathieu Princy. Fantatra izao fa misy ny fanoloana Sefokotany any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara amin'izao fanomanana ny fifidianana ho solombavambahoaka izao. Miteraka resabe ho an'ireo kandida izay atolotry ny antoko sasany sy ny tsy miankina ny fanaovana izany ao amin'ny distrikany Beloha-Morony Tsiribiana. Raha ny vaovao izay voaray avy any an-toerana mantsy dia ezahana soloina avokoa ireo Sefokotany izay fantatra fa tsy mifanaraka amin'ny fitondrana dia soloina avokoa. Manao fitetezam-paritra ny lehiben'ny faritra any an-toerana izay voalaza fa mahakasika ny dina saingy tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra izay atao raha ny nambarin'ireo kandida ho solombavambahoaka ao an-toerana ihany. Mampiay ihany zava-misy hoy ny kandida izay tafaresaka taminay satria efa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana ho solombavambahoaka izao no soloina avokoa ireo Sefokotany ireo. Mikasika ny fanoloana Sefokotany dia zavatra tena magaga satria amin'izao fotoana zao ny chef districtnay dia manao tournée milaza izy fa manao dina nefa ny ampanavana tournée izy dia manolo Sefokotany izay eritreretiny fa tsy aradia amin'ny kandida izay lazainy fa hoe kandida mpanjakana. Raha nanontany teny amin'ny seni izahay dia laza ny seni fa ny Sefokotany hatrany teo aloha ireo no solotenany seni manerana Madagasikara. Dikan'izay zany ireo Sefokotany ireo ihany no vaomerany seni isahana ny fifidianana. Ireo nafa Sefokotany tsony ireo no maka ny kity any amin'ny commune araka ny vaovaona meny seni anay. Ny tena olana dia fantatra fa terena iala ireo Sefokotany ireo ary aveo tambazana vola tahaka ity manaraka ity. Hoe menasena vonoina hogatraina dia ity taratasy magnapirofo na lefa ny ben'ny tanàna tany aminy izay vakiko eto hoe tongava ty ianao fa omena vola kolikoly zany ataony ben'ny tanàna zany amin'izao fotoana zao. Fa raha ianao tsy mety manao passation dia andefasanay mpapandry tany ny fokotany misy anareo. Ary zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra arak'izany izy ireo mba hijery akaiky izao zava-misy ao amin'ny distrikany Beloha-Morony Tsiribiana izao. Nambaran'izy ireo fa tokony ho afarany ny fifidianana ny fa-17 ny volana May izao no anomboka izany fanovana Sefokotany izany. Andrasana arak'izany ny toy nyty vaovao ity. Lafim-baovao hafa kosa indray totosa omaly ny famindram-pibaikona ho an'ny tale général ny polisy pirenena vaovao dia ny commissaire divisionnaire de police Rakototsizanany Dany Marius sy ny tale général teo aloha contrôleur général de police Rafany Mezantsoa Roger. Tatitra izay vaovao izay Jessica Miray. Tontosa omaly fa 30 ny volana Aprily 2024 teny amin'ny sekolim-pirenena ambony ho an'ny polisy teny Ivato ny famindram-pibaikona ho an'Andriamatoa tale général ny polisy pirenena vaovao dia ny commissaire divisionnaire de police Rakototsizanany Dany Marius. Ny 12 ny volana Aprily 2024 no nandray ny asany ny tale général vaovao ny polisy pirenena rehefa voatendry tamin'izany toerana izany teo anivo ny filan-kevitry ny ministra. Ary nandimby toerana ny tale général teo aloha izay voatendry ao ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Rafany Mezantsoa Roger. Nanomboka eo ihany koa no nandraisany ity farany ny fibaikona ny polisy pirenena malagasy.
izy no iantoka ny fandrindranan-kapobeny sy fanarahamaso ny fanatanterana ny asan'ny polisy. Naseho ampahabe maso tamin'io fotoana io ihany koa ireo talemparitra ny filaminam-bahoaka vao voatendry. Izao no fanatanterana amin'ny endriny feno izay atao hoe polisy manakaiky ny vahoaka izany. Mariky ny fifehezana ny fari-piadidin'ny polisy ihany koa ny fahananganana ireo foibe mpitondrana isam-paritra ireo. Ny tale jeneraly Vaovao kosa dia niantso ho an'ny fiarah-miasan'ny rehetra hatrany mba hitandrona ny filaminam-bahoaka. Nanome toky izy fa tsy andraraka ilomby-andoha velively ny polisy fanao izay faraherin'ny ampandriana fahalemana ny tany. Vaovao avy any amin'ny faritry Sava iny kosa misedra olana ireo mpikirakira lavanila any amin'ny faritry Sava amin'izao fotoana izao. Mpandraraha lavanila miisa 430 no ananan'ireo mpikirakira lavanila ireo trosa mitentina 410 miliara ariary ary angatan'izy ireo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny tsy hanomezana ireo mpandraraha ireo ny fahazondalana hiala eto Madagasikara raha tsy voaefany ny trosany amin'ireo mpikirakira lavanila ireo. Etsakilany dia manano avy nyity seha-piariana lavanila ity ireo mpamboly noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Arahoary ny antsiprian'izay. Trosa mananika ny 410 miliara ariary no mbola tsy voaefan'ireo mpandraraha lavanila any amin'ireo mpikirakira lavanila ao amin'ny faritry Sava iny. Ny famotoana tao amin'ny efitra malalaka ao Sava araka izany ireto farany izay manana trosa amin'ireo mpandraraha lavanila miisa 430. Mangataka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maefa araka izany ireto mpikirakira lavanila ireto mba tsy hanomezana fahazondalana ireo mpandraraha rehetra izay mbola ananana trosa hiala eto Madagasikara. Tokony tsoitohizana ihany koa ny foto-drafitr'asa lehibe izay atsangan'izy ireo raha tsy voalohany amin'ireo mpikirakira lavanila ireo ny trosa. Isan'ny goavana tamin'ny fangatan'ireo mpikirakira lavanila ireo moa ny tsy tokony hanomezana fahafahana manondrana lavanila an'ireo mpandraraha izay tsy nahaloa trosa. Tsara ny mampafantatra fa efa katoko ny taom-piotazana lavanila izao ary efa isy ihany koa ny paikady manokana apetraka hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana hiarovana ity vokatra lavanila ity. Zandary mandidina ny 200 isa no aparitaka amin'ny faritry Sava ifanampy amin'ireo mpamboly sy ny mpikirakira lavanila amin'ny fiarovana ny vokatra. No tanterahana ny alatsinainy 7 aprily teo ny dinika entina manamafy ny ady atao amin'ny fiarovana ny seha-piariana lavanila any amin'ny faritry Sava iny. Efa manomboka mafampana tokoa mantsy ny tsy fandriampahalemana any an-toerana indrindra raha vao manomboka azo tazana ny lavanila na dia mbola tsy matoy tsara aza. Mirongatra izay tsy izy ny alatra lavanila any amin'ny faritry iny ary isan'ny atahoran'ireo mpamboly ny hoavy nyity seha-piariana ity noho izay tsy fandriampahalemana izay. Matetika saika miafara amin'ny fitsaram-bahoaka avokoa ny fahatratrarana ireo mpangalatra lavanila. Tao anatin'ny 2 volana izao dia efa mahatratra 7 mahery ireo trangana alatra lavanila hita tany amin'ny faritry Sava iny. Manome fankapanahy ireo mpangalatra ihany koa etsy ankilany ny fiakaran'ny vidin'ity vokatra ity izay efa mahery ny 2 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ny kilao. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa miaramila miisa 4 no namoiny ainy ary 20 hafa naratra mafy io tolakandro io vokatry ny loza-pifamoivoizana ny tranga tany amin'ny lalam-pirenena mihazo any Manakarahindy. Raha ny fanampim-baovao azo dia nivadika ny ala ny lalana ny fiarabe na ny camion nitondra azy ireo rehefa niverina avy nanatanteraka ny fambolekazo izay fanaon'izy ireo isaky ny voalohany volana May. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly moa ireo naratra ireo ho misy ny tapatongotra ary samy nitondra takaitra vokatry ity loza ity avokoa izy ireo. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray ny farana omaly talata tamin'ny 9:00 ny fandraisana ny antota taratasy sy fisoratana anarana amin'ny fanadinana bakaloria. Tsy sintsony araka izany ny fanomezan-dalana manokana orin'izao raha nambara ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Tsy miova kosa ny datim-panadinana izay efa navoaka ny ministera telotonta totosaina ny 30 ny volana septambra hatramin'ny 4 oktobra izao ny fanadinana bakaloria kapendy sy ny fanadinana bakaloria teknika fiodinana voalohany itoy ny 7 oktobra hatramin'ny 10 oktobra kosa ny fiodinana faharoa ho an'ny fanadinana bakaloria teknika. Tsy miova kosa ny sara ny fisoratana anarana ho an'ny mpiadina rehetra.
fa mikasika izay vaovao ny fampianarana izay atrany sy mankalaza ny faharoapolo taona nijoroany ny sekoly tsy miankina fanavotana manomboka androany sy tarigetra amin'izao faharoapolo taona izao moa ny fampianarana ka isan'izany ny fanofanana araka Germaine Mbs Alarobia sy Mathieu Prince no mitondra ny vaovao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny sekoly tsy miankina fanavotana eto 67 hektara atsimo ny faharoapolo taona nijoroany. Niatrika izany teny an-toerana ny metra antitra Razafimanantsoa izay izy raha teo no renim-pia ity jobily fankalazana ity. Nambaran'ny talety sekoly fa betsaka ny dingana izay nolalovana nandritra izay roapolo taona izay. Nambarany ihany koa fa isan'ny olana ho an'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ny zava-misy enanivo ny fiarahamonina eto amintsika izay fantatra fa miainga ihany koa amin'ny fiainana ara-politika. Na izany aza nefa dia fahombiazana hatrany ny roapolo taona lasa izay raha nivokatra no resahana ho hiatrany ny nambarany. Ny école privée fanavotana moa zany dia araka ny teneniko teo aty amin'ny faritra iva zay ny vahoaka sahirana tena beazana ao anatin'izay ny mpianatra izay ato amin'ity sekoly ity zany moa zao dia manodidina ny 200 sy 1000 izay primaire jusqu'à terminale no mpianatra izay mianatra ato. Ny mpampianatra kosa moa zany dia 270 zany ireo mpanabe ireo izay araka ny teneniko teo hoe tsy misy mijery taloha nisy ny subvention ho an'ny mpampianatra, misy subvention ho an'ny école ary tamin'ny fitondrana teo aloha ary nisy natao hoe contrat programme izay entina anatsarana sy entina amezantanana ireo tompon'andraikitra sekoly izay fanampiana ataon'ny fanjakana. Ny subvention ho an'ny mpampianatra izay teneniko teo zara fa misy 2 alina isa taona ho an'ny mpampianatra anankiray izay angatahana antsoavo zany ho an'ny tompon'andraikitra tsokajany. Mba ho fanampina ny sekoly dia nanolotra solosaina miisa 4 ny renim-piany fiankalazana ny metra antitra Razafimanantsoa. Fisaorana no natolotry ny avy eo anivon'ny sekoly no izao fietsika nataony izao indrindra fa ny fanampinan'ireo zanaky ny sahirana ao amin'ity sekoly ity. Isorana manokana zany rempia ity faharoapolo taona ny lycée privé fanavotana ity i maître Yantra Razafimanantsoa izay nanome ordinateur ho an'ny école zany entina anabeazana ireo zaza sahirana eto anivon'ny sekoly. Ho an'ny ankizy 30 moa zany ireo tena sahirana izay entina ampianarina. Nalaina ny saraka ny rehetra teto samy feno ny aravony ny faharoapolo taona. Tanjona ny anitarana ny sekoly eo amin'ny sehatra ny fanofanana arakasa raha ny fanazavana hatrany. Ny fiaraha-mikorana izay niaraka tamin'ny fiaraha-misakafo no namaranana ny fotoana ny fanokafana ny fankalazana tamin'ity androany ity. Marantsika izao vaovao izao ary ny vaovaon'ny fanatanjahantena nampahafantarin'ny Fédération baolina kitra Égyptienne ny alatsinainy teo ny vidin'ny tapakila ijerena ireo lalao samihafa amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra andia ny faharoa amby 30 mandidina ny 504 alina ariary hatramin'ny 3 alina sy 3 hetsy sy 5 hetsy izany sy hanomboka amin'ny tapaky ny volana Mey ity kosa ny fivarotana ny tapakila rary andidin'izay. Efa misokatra ho andretra sady ny fampahafantarana ny vidin'ireo tapakila ahafahana mijery mivantana ao amin'ny kianja any Egypte ny lalao fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Nampahafantariny Fédération baolina kitra Égyptienne ny alatsinainy teo fa samy hafa ny tapakila idirana ao amin'ny kianja. Ahafahana ijerena lalao roa voalahatra atao amin'ny kianja iray ny tapakila iray. Ho an'ireo lalao tsy andraisan'ny Egypte anjara dia manomboka amin'ny 10 euro na 504 alina ariary. Misy ihany koa ny 10 euro na 504 sy 4 ariary ary ny 420 euro na 400 sy 4 sy 1 hetsy ariary. Miankina tanteraka amin'ny toerana natanterahana azy ny vidin'ireo tapakila tsirairay ireo. Ho an'ireo lalao andraisan'ny ekipa ampampiatrano na ny Egypte anjara kosa dia manomboka amin'ny 10 euro na 4 alina ariary. Misy ihany koa ny 20 euro na 2 sy 4 alina ariary ary misy ny sara-pidirana raika amin'ny 30 euro na ny 100 sy 7 sy 2 alina sy 1 hetsy ariary. Tsy mitovy amin'ireo sarany voalaza ireo kosa ny toeran'ny olona manakaja na ny VIP fa mandidina ny 30 euro na 3 arivo sy 3 alina sy 10 hetsy ariary.
raha ny fantatra dia hanomboka ny tapakitry volana may ity ny fivarotana ny tapakila fidirana amin'ireo lalao rehetra. Ny Zimbabwe sy ny Egypta kosa no isantatra ny lalao ny faraiky amby 20 ny volana jona izao. Tsara ny mampatsiahy fa misy 1 ireo lalao rehetra ho tanterahana any Egypta ka fifanotsanana ivoahana anaty vondrona ny lalao 30 amin'ireo. Misy 40 kosa ireo lalao fifanotsanana mivantana ary lalao famaranana ny iray izay ho tanterahana ny 7 ny volana jolay 2024 izao. Dia hatreo tong klasy tompom-bavy ny fotoanantsika androany tato anatin'ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mandra-piona tompoko.